Tafiditra anaty laharam-pahamehany orinasa mpitrandraka fasy mainty eo amin'ny faritra Anosy ny fanohanana lafiny fanabeazana amin'ny alalan'ny tamberina andraikitra ara-tsosialy na ny RSE raha ny fanazavana. Ankoatra ny fanohanana ataon'izy ireo amin'ny fanohanana samihafa ireo sekoly, ireo mpianatra indray no misitraka ny tohana ho an'ny ity taom-pianarana 5-4 ity. Isitraka izany avokoa ireo komunina miisa 8 manodidina ny toeram-pitrandrahan'ny orinasa. Hanamavanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny ny mpianatra no antony izao fanohanana izao. Telo alina no zarana eto amin'ny komuna Valo, eto amin'ny distrikta Antonaniano, ato amin'ny faritra Anosy izay ahafahana manala ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny. Izany dia tafiditra ao anatin'ilay hoe RSE izay iarahan'ireo sehatra tsy miankina amin'ny fandraisana anjara izay nakatoavy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny firenena individuel ao anatin'ilay hoe mametraka ny fanabeazana. Nametraka hatrany mahazava-dehibe ny fifampiresahana amin'ireo orinasa lehibe sy ny fanjakana mba hisitrahany ny fotony tombotsoa mivantana amin'ireo orinasa. Ny gouvernoura ny faritra Anosy tsy lafy ny fanabeazana mantsy fa lafy maro no hisitrahany faritra tohana no io tamberina andraikitry ny orinasa io. Tsy misandraritra amin'ny resaka fanabeazana ihany ny fandraisana andraikitra ny orinasa fa mandeha amin'ny sehatra maro, ao ny fahasalamana, ao ny fotodrafitrasa, ao ny resaka fampandrosoana enizinina, ao no resaka tetikasa. Mpianatra miisa 3 alina avy amin'ny sekoly 320 no hisitraka ireo fitaovam-pianarana ireo tao amin'ny komuna ny manambaro ny santarana ny fizarana izany ho an'ireo mpianatra.